Ny asa azy mbola tsy vita, fa inona no mahavariana anao? Falifaly tafaraka indray isika ao anatin'ity fiarahana mandinika tsotra masina ity, hanasana anao am-pitiavana, ara-bainam-pifaliana ihany koa ianao ao anatin'izany. Andinika lohahevin-dehibe anankiray moa isika mahakasika ny lovan'ny Kaleba. Fa izao ao anatin'izay lohahevitra izay indrindra no hanovozantsika toe-tsaina sy fomba fiasa izay manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay fanontaniana hoe ny asa mbola tsy vita, inona no mety mahavariana anao? Inona moa ilay asa mbola tsy vita? Rehefa nandeha ny fizarana rehetra, ny tany Kanana no zaraina araka ny isan'ny tokony avy izany, dia tsy nidika akory hoe efa voazara tanteraka izay tany izay, fa ny zavatra niseho talohan'izay kosa nefa ny nahafinaritra indrindra ary ny tsara indrindra dia izao hoe i Josoa nandeha tamin'ny Patokina. Tsara izany toetra izany, mahatoky. Ary tsy izay fotsiny fa naneho, nanampiseho, naniaina herim-po ity Josoa ity. Toetra tsara ilayntsika mandrakariva izany. Ary tsy havitan'ny herim-po sy fahatokiana fotsiny fa mbola teo ihany koa ny fanetretenan'i Josoa. Nanetry tena i Josoa rehefa nisy ny fahadisoana nataony. Ilayntsika koa izany ary tena ilayntsika amin'ny fiainana. Hoy isika hoe misy asa tsy vita. Ny asa tsy vita izany izao dia ny fizaranan'ilay tany ho tena vita hatramin'ny farany, isaky ny foko sy ny antokon'ny Israely. Ary ny hanohy an'izay andraikitra izay izany no mbola tsy maintsy ho atao, satria tsy hoe efa miara-miaina eo ny zanak'Israely sy ny firenena izay tokony ho roahany dia hoe mety amin'i Jehovah izany. Fa Jehovah efa nanafatra fa tsy mety ny arahan'ny zanak'Israely fa tsy maintsy ho roahana tanteraka ireo vahoaka Kananita izay tompo-tany teo aloha, dia ny zanak'Israely kosa ny solo ny mahatompo-tany ankehitriny. Mbola miandry izany ny asa hoe roahana ireo izay mbola tavela, resena ireo izay mbola mila iadiana araka ny sitrapon'Andriamanitra daholo nefa no tokony hitondrana an'izay rehetrarehetra izay. Dia ao anatin'izay indrindra no matetika rehefa tafapetraka amin'ny toerana nisy azy ny fokony zanak'Israely, ny ankamaroany, dia efa nieritreritra hoe efa tonga amin'ny tany izay nampanantenainy isika izao, dia andao amin'izay aloha mipetrapetraka kely aloha mba makamakaina. Izany mihitsy nge ny mahanjo antsika io e. Rehefa nahavita dingana anankiray amin'ny fiainana dia makaina ary le fakanaina mety mihitatra, mety tsy ahatsiarovana intsony hoe inona moa izany mbola tsy vita. Izay indrindra no anairan'Andriamanitra antsika hoe tsy mbola vita ny asa ary mbola mitohy ny asa. Io asa mbola mitohy io dia ilay asa izay ilaintsika fandraisana anjara ary tena fandraisana anjara mavitrika ao aminatin'izay hoe fanatontosana an'izay asa izay. Miantso antsika mihitsy Andriamanitra mba handrombaka ny fandresena. Fandresena ny inona moa izay? Fandresena vaovao indray izany amin'ireo toerana izay mbola tsy nidirana. Misy toerana betsaka mbola tsy nidirana ary ao anatin'ny tontolon'ny ady ara-panahy ifanaovantsika koa amin'ny herin'ny ratsy, dia misy toetra izay mbola mila resena, mbola mila roahana avy aty tsy ho aty amintsika intsony. Fa tsy hoe anio aho na hoe androany aho naharesy ny fitsiriritana dia efa ampy izay, fa mbola misy asa betsaka amin'ny fanamboarana ny tenantsika, ilayntsika ny manatanteraka azy. Matetika isika mora azo ny fankasitrahan-tena loatra hoe efa nambana vitan'izao kosa e, na hoe mora mianina amin'ny zavatra kely vita, fa tsy manohy ho lehibebe kokoa. Ary izay indrindra no ampirisihana hoe le asa azy mbola tsy vita, andao atrehana aloha le asa hoe vitaina hatramin'ny farany. Mandra-piavin'ny Tompo isika dia mbola miatrika asa amin'ny famolavolana ny toetrantsika, satria ady ara-panahy ito atrehantsika ito, ary ady amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ny fiatrehanan'izay dia nanoron'ny apôstôly Paoly hevitra avy amin'ny fanahy masina. Efesianina 4:17 asaiko ianao hamaky an'izay isika amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa izany dia ahafahatra ianareo. Izay no ampirisihan'Andriamanitra ho ataontsika
ny hifahatra handray ny fiadiana fa tsy hoe na vitam-pahana ady dia asorina ny fiarovan-tena rehetra sy ny fitaovam-piadiana fa lasa aloha makaina, fa ny manohy ny ady mandra-pahatonga amin'ilay tanjona. Andao isika tsy hipetrapetra-potsiny fa hanohy andeha araka ny fandresena izay fanampahan-tenan'Andriamanitra ao antsika amin'ilay ady ara-panahy izay hatrehantsika. Ombanao Andriamanitra, andao haintsika ambavaka izay. Tompo, misaotra betsaka, sitrakao ny ahazoana fandresena amin'ny fiainana, ary tsy ny fandresena izay tiatianay amin'ny zavatra vitsivitsy ihany, fa ny fandresena rehetra amin'ny fiainana, dia indrindra ny fandresena ny fangiazan'ny Satana amin'ny alalan'ny toetra ratsy sy ny tsy fankatoavana. Ampahirezo izay tsirairay avy andeha eo ambanin'ny fiadidianao, hahatanteraka izany amin'ny alalan'ireo fandraisana ny fitaovam-piadian'ny lanitra izay efa natoro anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.